Miarabantsika rehetra manaraka an'ity horonantsary ity. Fanabeazana arabola. Andia ny fadimy amby folo no ifampizarako amintsika zany amin'ity an'ity de ny hoe aza mampindrana vola olona raha tsy te hahita olana. Satria ny zavatra misy rehefa mampindrana vola olona ianao de raina lay olona no afonao amin'ny fihavanana rehefa alainao zany ny volanao tsy amelanao na ihany koa hoe ny volanao no arina. Zany hoe raha vao mampindram-bola olona ianao zany de eritrereto tsara fa raina ny volanao ny arina na ny fihavanana amin'ilay olona. Tsy vitan'izany ihany koa fa rehefa mampindram-bola olona ianao de hain'le olona tsara mihitsy ny maseho an'le resaka fahaseranany, ilay resaka fahaporetany. Zany hoe tena mila vola maika izy, mila vaika izy mila vola maika izy ary moramora amin'ny arina amerina satria milaza izy fa misy volan-drasany, milaza izy fa rehefa ndray vola de averina ianao. Aza mampindram-bola olona raha tsy tianao horava ny fihavanana na hovery ny volanao. Ohatra vitsivitsy ngamba no tantaraiko hoe ny olona zany rehefa mindram-bola ka tsy omenao de matetika somary misy vavakely zay azo. Ohatra hoe misy ny miteny hoe zay arena mandalo io koko amila filana. De am'izay fotoana zay valeo fotsiny izy hoe tena mandalo tokoa ny arena, nandalo ny toetra taty aminay izy fenao tsy nandalovany. Ohatra zany. De misy ihany koa ny miteny hoe tsy ho tafita nga za hitanao anazy. De ekeo tsara fotsiny hoe ianao mba ho tafita soa, ho tafita tsara. Matetika ny olona rehefa zatra mindram-bola aminao ka amin'ny fotoana tsy anomezanao anazy no ny fanapahan-kevitrao zany de am'izay fotoana zay vava no azonao. De ny sasany moa rehefa mindram-bola de any de samby letika ihany fotsiny. Misy namana zao ary mindram-bola de manao taratasy misy de hoe alotsy kelikely le vola de mandoa izy amin'ny voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra fa rehefa aveo izy de samby letika am'izay. De rehefa aveo ina indray ny zavatra mitranga, ianao indray no aratsiny any amin'ny olona rehetrarehetra any kanefa na ny volanao nindraminy ary tsy averiny. Misy indray modimody fanina fotsiny, ampinamy vola hozy izy de rehefa aveo zany ianao mampindrana de tsy averiny iny de mangingina eo izy de mindrana fanondroany indray izy de apatseviny tsara mihitsy mbola misy vola ty fa ampindramy vola de atambatra le volanao loko tsy kelikely. De mbola manome any ianao de raha ve samby letika any de amataonany indray izy no mipotra hoe so anao de mbola afaka mamonjy anahy. Tsy vitsy ny olona manana toe-tsaina ohatran'izany ka ao anatin'ny fanabeazana arabola raha ampindram-bola olona ianao de raina lay volanao no very na ny fihavanana amin'ilay olona. Misy madama anankiray zay nanoratra tamiko izy zany maika be misy tamin'ny voalohany tamin'ny taona 2024. Tonga tao amin'ny broko izy tamin'izay ny angavy fa voaroka hono ny zanany raha ohatra ka tsy voaloha ny au collage. 5,000 ariary no nangatahany tamiko tamin'izay ary milaza izy fa amin'ny fandraisam-bola manaraka averiny. Tany samby letika tsy hita. Taona 5,24. Zany hoe 10 taona ty arina mbola mitaky an'le vola foana satria madama Antsirabe le izy de isaky ny mandeha manao vacances any Antsirabe zay de mitaky an'le vola foana de fanena tamiko teo Antsirabe. De ny zavatra nitranga de za zao ozy izy any amin'ny tribunal fa be problème foana, problème foana ozy izy fa miakatra tribunal indray zao marary le zanako maketsy makery problème be de be ny tany say. De niteneniko izy hoe zaho anisan'ny mamorona problème ho anao satria ny volako tsy omenao de mamorona problème ho anao zany ny ataoko. Ka raha tianao afaka ireo problème anao reo de avereo aloha volako de ho tsapanao fa iena ny problème anao satria ny problème anao sasany reo de avy aty amiko. Satria rehefa mba mitaraina kosa am'ilay nahary anahy hoe ny vola azoko tamin'ny atsembaoko sy ny asa sarany tanako tadiavin'le olona hoanina amin'ny afetsifetsena de amoronako problème izy. Avy eo izy de nandefa vola izy no navy teo de niverina ny volako 10 taona taty arina de lamina moa ny fiainany zay problème-ny problème fa tsisy idirako intsony. De nahatsikaiky nindram-bolanay izy alakamisy ariva de ozy izy mantsy anahy hoe andefasy vola maika be ozy izy fa raha pitsy zoma amin'ny 12 any de omeko ny volanao. De jereko ny andro amin'ny alakamisy amin'ny 9 de raha ny marina zany de hoe manana olana arabola izy amin'ny alakamisy amin'ny 9 ariva fa manana vahaolana izy ny zoma amin'ny 12 de tsy nandefa zany satria araky ny fanabeazana arabola ifampizarako aminao de hoe aza mampindram-bola olona fa ray navery ny volanao navery ny fihavananao aminy. Dina zavatra nitranga ny antsoanandray zoma amin'ny 3
de niteny tamiko izy hoe ary to mbola tsy nalefanao izy le vola de mbola tsy nalefako al izy efa zoma amy telo zao de efa maninona izy izy raha mizoma amy telo ka ianao a ilaza merina le vola zoma amy 12 de efa dila zany le amy 12 de efa manana fahafahany ianao zany dina valy teny azoko ka ianao ary mbola tsy nandefan'le vola fa tokony nandefan'le vola ianao loka de fantatsika ny toyany fa raha nandefan'le vola zany de efa samby letika any iny ny sasany ray mifaneny aminao any an-dalana zao olona pray tanàna pray monina pray voditrano miazakazaka be izy miakatra ny telo mohatra tanina reniny iny manenjika anao manatsoa bampina 20 000 ariary nge za fa rehefa ny tanàna omeko ay pray vodirindrina zany de nomena 20 000 ariary mandraky ty ny androany ny afarany moa de hoe alefako ay mivola ny afarany moa de hoe ateriko any aminao fa mandraky ty ny androany fanabeazana arabola ifampizarako aminao de ny hoe aza mampindram-bola olona fa raha tsy very ny volanao dia very ny fihavananao am'lay olona ny fanabeazana arabola de tsy natao hitantanana ny vola ny fanabeazana arabola de natokana indrindra ho andreo olona mikirakira vola ary apatsiahivina ihany fa ny vola matetika no mibaiko ny toetran'ny olona ary mibaiko any koa ny fomba fisainany zay tsy tokony isy velively misy fa atao anatin'ny fanabeazana arabola de hoe ny vola de taratasy natota entina isandaina varotra zany hoe entiko mividy sy ratoviko rehefa mivarotra zany hoe moyen de paiement zany ny filazana azy amin'ny teny teknika ny vola tsy andriamanitra ny vola tsy misy lolo zany ny vola tsy hoe natao ivavahana na ihany koa hoe misy fanahy ao anatiny fa ny vola de taratasy na vy entina mividy sy ratovina rehefa mivarotra ny fahaizana miaina miaraka amin'ny vola no afahana mandanjalanja ny fomba fisainana sy ny fiainana ao anatin'ny fiarahamonina fa ny olona matetika rehefa tsy manam-bola mihitsy de ny zavatra mitranga de na ny volony ary tsy bangony ny taretsy sasany ary na ny fandehany an-dalana ary lasa miondrikondrika satria tsy manam-bola ony tsisy ifandraisany misy ndray ny olona de tena manam-bola amina tapitrisa mihitsy be de be de mieritreritra azy olona ambony de rehefa mieritreritra azy olona ambony izy de na ianao tsisy ifandraisany aminy ary de iveriny fa ambany satria no everiny hoe ny isan'ny volany aposy no lahara njara hasin'ny olona ao anatin'ny fiarahamonina tsisy idirany fa ny tsara indrindra de manana ny vola sahaza zany hoe tsy kely loatra tsy be loatra fa kosa sahaza ahafahana mivelona miaina miriary ampiadanana sy ampahafinaretana ety ambanin'ny masoandro aza mampindram-bola olona fa raha tsy very ny volanao de simba ny fihavananao am'lay olona makasitraka indrindra na hatranjery hatramin'ny farany